fa le miarabantsika hatrany manaraka nyity fandarana manome hery mitondra hery ho atsika ity ao anatin'ilay loha hevitra hoe tianao Jesosy. De tsika iaraka ivavaka andriamana tomponay io ndretondray zahay hiaino sy handinika ny teninao, miteza anomenay fanay masinao ka hitoetra ao anatinay izany teninao izany, minaranao Jesosy, amen. Tianao Jesosy amin'ity androany ity ny toyny de hoe nanome sabata fitsarana. Tianao Jesosy nanome sabata fitsarana. Andinika fohy momba ny sabata, mety tsy ho vitatsika ny amakafaka azy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, mety mahavoasotra boky hatrany amin'ny 2,000 pejy momba fandinana zany, fa amin'ity androany ity dia fitiantsika ao anatiny minitra avy izy hoe Jesosy diay nanome ahy sabata fitsahara. Ahoana no tiany lazaina amin'izany? De zao aoka ho fatatsika fa Jesosy mihitsy no miteny ao amin'ny bokin'ny Jaona, filazantsarany Jaona toko fa 20 ny 5:10. Izao no voalaza aminaran'i Jesosy. Jaona toko 20 ny 5:10 hoe raha tiahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Jesosy mihitsy zany no miteny hoe raha tiahy ianao raha tiahy ianao dia hitandrina ny didiko. Move tian Jesosy ianao, hitatsika fa komaly, hitatsika omaly fa Jesosy dia nanome ny tenin'Andriamanitra, dia nanome ny teniny andonitsika ny Jesosy azotsika ny fiainana mandrakizay. Ary hitatsika omaly hoe Jesosy nanolotra ny ainy tanteraka hamonjena anao. Io Jesosy tena tianao io, te hifandray aminao io, hamakinao ny Baiboly io no miteny aminao hoe raha tiahy re ianao dia zao tandremo ny didiko. Raha tiahy ianao dia hitandrina ny didiko. Ary nisy rehefa nandeha ny fitenenana zany tamin'ny andron'i Jesosy, dia nisy nanatona an Jesosy misy, nisy mpanan-karena anankiray misy aza nanatona Jesosy io. Inona moa ny atao? Inona ny tsara atao ka azahoako an'izany fiainana mandrakizay zany? Any amin'ny Matthieu toko 7:9-20 misy an'ilay tantara. Matthieu toko 7:9-20. De zao hoy Jesosy, nahoana no anontanianao ny amin'izay tsara irainy tsara, fa raha te hitrany amin'ny fiainana ianao tandremo ny didy. Raha te hitrany amin'ny fiainana ianao, tafiditra zany ianao, tandremo ny didy. Jesosy mihitsy no nanao déclaration officielle, raha te ho hiditra any amin'ny fiainana mandrakizay zany ianao zanako, de zao tandremo ny didiko. De zao tandremo anefa aza ataonareo fa tonga ho andrava ny lalàna ny mpaminany, tsy tonga ho andrava fa hanatanteraka hoy Jesosy ao amin'ny Matthieu toko 10:7-8. Tsy tonga ho andrava fa hanatanteraka, fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna, na de literaray na teny soratra rehetra, mandra-pahatanteraka izy rehetra. Moa ve efa foana ny lanitra sy ny tany? Mbola izao tsika etso. Ary tsy ho foana mihitsy ho mandrakizay. Jesosy no teny hoe tsy misy ho foana akory na litera iray na tendron-tsoratra iray. Azonareo fa tonga handravan'io aho. Fantatry Jesosy mihitsy manko ary fantany marina tokoa fa ny Baiboly ny didin'Andriamanitra ny didy folo dia asa tanan'Andriamanitra. Ny didy folo dia nisoratany rasanana. Dia raha mamaky tsika ty amin'ny Exodosy toko 2:30, Exodosy toko 2:30 ary nosoratany Jehova tamin'ny vato fisaka ny teny ny fanekena dia ny didy folo. Nosoratany Jehova tamin'ny vato fisaka ny tenin'ny fanekena dia ny didy folo. Dia niresaka tamin'ny ampiresahana Mosesy izy amin'io,
any amin'ny toko faraka amin'ny telopolo dimy fahavalo amin'ny folo de ozy hoe rehefa vita ny teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy teo amin'ny teny modrasina dia nomeny any Mosesy ny vato fisaka roa izay misy ny vavolombelona dia ny vato fisaka voasoratry ny ratsatanan'Andriamanitra. Zany hoe ratsatanan'Andriamanitra mihitsy no anoratra ity folo ity. Ary tamin'ny vato fisaka roa nanoratany azy. De nomeny any Mosesy zany didy folo izany. Fantary Jesosy zany ary matoa ny zavatra anankiray soratana amin'ny vato fa tsy soratana amin'ny taratasy dia tsy azo komana zany, tsy azo fafana zany, fa tena mitoetra mandrakizay. Io zany tsy azo ovana ho Jesosy, tsy azo analana ho Jesosy, tsy tonga ao andravan'io fa hanatanteraka an'io. Ka lay androany hoe tianao Jesosy nanomeanao ny sabata, nanomentsika ny sabata fitsaharana, de ao amin'ilay didy fahaefatra no ahitantsika azy. Raha mamakytsika amin'ny Exodosy toko roapolo andininy fahavalo ka andininy faharaiky ambin'ny folo hoe mahatsiarovany andro sabata na masina azy, henemana no iasanao sy anaovanao ny rahanao rehetra, fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito, ko aza manao raha akory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao, na ny biby fiompinao na ny vahininao izay tafiditra eo ambavahadinao, fa henemana nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Mariny tsara mihitsy zany hoe ny andro fahafito, sabatan'i Jehovah sy ny andro fahafito. Raha mbola manohitsika dia amin'ny Genesis toko faharoa nandiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo dia hoy izy hoe dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy, ary tamin'ny andro fahafito dia vita n'Andriamanitra ny asa efa nataony, ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito. Zareo zany amin'ny veromena andro fahafito indroa zay amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ary Andriamanitra nitahy ny andro fahafito, verina fahatelony zay zinanamasina azy, satria tamin'izany nitsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra zay niforonony tamin'ny nanaovany azy. Riavana, ny sabata eto zany de andro fahafito zay mivoalaza, ary asain'Andriamanitra, asainy Jesosy tany amatsika izany. Raha mijery ianareo mafantana be dia be ny dikateny eto ambonin'ny tany. Misy ny dikateny protestanta de amin'ny baiboly io, dikateny katolika, DM eto Madagasikara be dia be zany, frantsay, anglisy mbola mizara be dia be anjatony maro. Ny frantsay mifanjatony maro ny dikateny, misy ny dikateny hebreo, grika, be dia be reo dikateny. Fa eto tsika zany dia hijery dikateny amin'ny baiboly katolika. Raha mamakytsika marika toko faina ambin'ny folo andininy voalohany, ary rehefa afaka ny sabata dia nividy zava-manitra amin'ny Maria Magdalena. Rehefa afaka ny sabata dia mariny tsara, misy astérix kely ery ambany ery, rehefa afaka ny sabata vaingo sabotsy. Mazava zany fa ny andro fahafito na sabata eto dia ny andro sabotsy. Raha mijerytsika amin'ny baiboly DM tsika eto Madagasikara, baiboly dia mahavadibadio ary afara misy dictionnaire kely, misy glossaire kely, de ozy hoe sabata mira asabotsy. Mazava zany fa sabotsy no andro sabata. Raha mandeha tsika manao fikarohana, misy professeur anankiray atao hoe Richard Martin, nanoratra ny boky atao hoe Islam, mpampianatra amin'ny université any États-Unis. Ity any Amerika zany ity professeur anankiray ity. Ao amin'ny pejy fahavalo ambin'ny folo amby zato dia ambarany mazava tsara fa ny tena fito andro ny herinandro dia manomboka alahady. Afaka mijery an'izany tsika amin'ny teny arabo, ny hoe ahady de un, amin'ny silamo zany ny ahady de un, de l'article hoe al-ahad de hoe le premier, al-ahad le premier de ataotsika gasy hoe alahady. Ny isna iny
deux hoe al isnainy le deuxième jour de ataontsika hoe alatsinainy al salasy atalata ozy isika gasy al arbana hoe al arbiaan de ataontsika hoe al arbia kamis ny hoe 5 amin'ny teny arabo al kamis de ataontsika gasy hoe ala kamisy joma na hoe joma antsy amin'ny teny arabo ny teny hoe 6 na hoe enina de hotsika hoe zoma sabt na hoe sabty ny isa 7 amin'ny teny arabo al sabty de ataontsika gasy hoe asabotsy mazava zany manerana an'izao tontolo zao na hiodinay zazika ny andro 7 amin'ny herinandro de andro sabotsy sabty sabta koa aoka atsika hanaraka an'izany fitiavany Jesosy Kristy zany raha miteny izy hoe mahatsiarova ny andro sabata na masinasy ny andro 7 sabatany Jehovahandriamanitra ao ny andro 7 de ny andro sabata zany ny andro sabty ny andro sabotsy izany andro sabata nomeny Jehova ho tandremantsika zany Jesosy mihitsy anie ny modely amin'izy io Jesosy nanome fianarana nanome modely ho atsika ao amin'ny Luka 5:9 dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy ary araka ny fanaony fa tsy hoe kisendrasendra tonga tao Nazareta i Jesosy hoe araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana maky miteny fanaony Jesosy modely zany Jesosy isaky ny sabata Jesosy dia mandeha any amin'ny sinagoga ny mpianatra koa rehefa Jesosy niakatra any an-danitra dia mitandrina an'izany sabata zany fa tsisy hoe novany mpianatra io any amin'ny raha mamaky tsika amin'ny bokon'ny Asan'ny Apôstôly 7:10 dia mazava tsara izy ireo izy de niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata de nipetraka teo nivavaka teo ary tamin'izany fotoana zany azy dia hozy ny gentilesy hoe mba averenao aminay hoe repetera le toroteninao iny de tamin'ny sabata manaraka dia naverina zany ka ny tao an-tanàna rehetra dia saiky tafangona tao amin'ny sinagoga avokoa ny marary na ny tena tsy afaka nandeha tokoa no mijanona tana fa ny fokon'olona rehetra tao an-tanàna dia tana amin'ny sinagoga avokoa tamin'ny andro sabata niaraka tamin'ireo apôstôly modely zany fa tsy miova ny sabata ary mandritra an'izay taonjato maro zany mandrakitsika amin'ny teny zao de ohatsy Jesosy raha mbola zanak'Andriamanitra koa anao de natao hitana an'izany sabata izany ao amin'ny bokon'ny Hebreo 4:7 Hebreo 4:7 de zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy koa dia mbola misy sabata fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra ka raha mbola manao tsika hoe olon'Andriamanitra raha mbola zanak'Andriamanitra raha mbola manao kristiana ianao dia mbola misy sabata fitsaharana ho anao andro 7 amin'ny herinandro zany hoe ny andro asabotsy nomen'Andriamanitra anao ho tandrema tadidio fa tsy eto an-tany ihany no hitandremantsika an'izy io fa hatrany amin'ny fiainana mandrakizay raha mamaky tsika aty amin'ny Isaia 4:20 ka ny andininy 2:20 sy ny andininy 7:20 dia mazava tsara mbola zany baiboly amina Isaia 4:20 ny andininy 2:20 sy ny andininy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy fa tahaka ny lanitra vaovao sy tany vaovao izay ataoko no aharitra eo anatreko hoy Jehova dia toy izany no aharetany taranakareo sy ny anaranareo ary isaky ny voalohambolana isa-sabata dia ho avy ny nofo rehetra iankoka eo anatreko hoy Jehova isaky ny sabata any amin'ny fiainana mandrakizay zany dia mbola hiankoka isa-sabata zany izaho ianao isika rehetra zanak'Andriamanitra dia mbola hiankoka eo anatren'Andriamanitra amin'izany andro fitsaharana izany mbola ho tandremana zany hatrany amin'ny fiainana mandrakizay zany sabata izany ry havana tiako ianao raha mba hanao fanekena kely tiako ianao raha mba hanao fanekena Jesosy io manomboka amin'izao aho satria ianao lay diahy de mba hivoady aminao aho satria tiahy ianao de ho tandremako ny didinao
Andehitsika mba hanao voady foy satria ty ay ianao Jesosy dia sitrako ny hitandrina ny didinao. Aferiko Andriamanitra, satria ty ay ianao Jesosy dia sitrako ny hitandrina ny didinao ka hitsahatra rehefa sabata. Hitandrina izany sabata fitsaharana izao. Famantaranao men'Andriamanitra antsika io. Io ny tomboka asemen'Andriamanitra antsika io. Any amin'ny Ezekely toko fa 20:2 nomeko azy koa ny sabatako. Tsy nomena fahatanjana io sabata io, tsy naorin'Andriamanitra am'izao fa manana ny antony koa zany izy. Famantarana antsika io. Famantaran'Andriamanitra olontsika zany. De zao voalaza teo hoe ary nomeko azy koa ny sabatako famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izaho Jehova manamasina azy. Mba ho fantatsika ma Jehova no manamasina atsika. De eo amin'ny 14 ary ny manamasina ny sabatako Jehova mba ho famantarana ho amiko sy ho aminareo ka de ho fantatrareo fa izaho no Jehova Andriamanitra. Raha ohatra ianao zany manao hoe zanak'Andriamanitra de mbola misy sabata fitsarana anao. Raha ianao manao hoe zanak'Andriamanitra de nomen'Andriamanitra anao ny sabata ho famantaranao fa Andriamanitra namoronao, Andriamanitra dia masina. Andriamanitra dia izy ny Jehova Andriamanitrao. Fantatrao zany ilay inoanao, fantatrao ilay tompoanao. Matetika atsika de miteny hoe fantatro zay inoako, fantatro zay arako. Tena fantatrao marina ve izy? Raha tena fantatrao izy, tandremo ny sabata. Satria famantaranao meny anao hoe anazy ianao dia ny sabata. Io famantarana io. Tomboka se izay omen'Andriamanitra antsika riavana. Hamarana ko azy te sao. Hozy nanomboatsika azy hoe te hiditra any amin'ny fiainana mandrakizay ve ianao? Za tsy hampanangantanana anao. Za tsy hampisanganao raha mipetraka ianao zao. Fa sao. Te hiditra any amin'ny fiainana mandrakizay ve ianao? Te handova amin'ny fiainana mandrakizay ve ianao? Mazava ny voalaza ny Jesosy ao amin'ny Matio 5:19-20. Raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao, tandremo ny didy. Tsy misy olona tonga any amin'ny fiainana zany ka hoe tsy nitandrina ny didy. Tsy misy. Ahoana moa namantarana raha misy varavarana anankiray izay rehetra manana le famantarana fidiranao ihany no tafiditrao. Ka raha io zany misisika hiditrao daholo ny rehetra. Za koa anie mba mino hoe fantatro zay inoko hoe, fantatro zay vavahako hoe, kanefa fantany nefa tsy manana ny marika an'ilay inoany sy vavahany izy, fa marika hafa ny mety ananany, tsy ho tafiditra eo amin'ny varavarana mihitsy ianao. Raha tsy manana ny famantarana, dia ny fitandremana ny sabata zany famantara. Tandremo ny sabata raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao. Andriamanitra ny ombanao, Andriamanitra ny hitahinao. Ary manomboka amin'izao dia aoka ianao hitandrina ny sabata. Andeha hoe tsika mavaka izany tenin'ny tompo izany. Hivavaka isika Andriamanitra tompona eo manomboka amin'ity masinandro androany ity. Dia hamafiso ao anatinay fa marina ny sabatanao. Andro fahafito amin'ny herinandro ny andro sabotsy. Ka hitsahatra izahay. Andeha hivavaka ao any am-piangonana izahay. Hanamasina ny sabata izahay. Raha ohatra ka nisy tsy fahalalanay tany aloha rehetra dia mamela anay tompo ny amin'izany. Fa manomboka amin'izao kosa dia indreto izahay hiaraka hitsahatra aminao rehefa tonga zany ny andro fahafito amin'ny herinandro zany. Ka hidera hankalazanao satria ianao ilay mpamorona, ianao ilay mpanavotra anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angataka sy mivavaka izany. Amen.